ahoana marina tanteraka ve ny vely rano akoho tsy naneno ohatr'izay efa lanin'ny kary hoy ny fitenenana malagasy izay anao an'izao isika ara-mitan'izao afaka 5 taona hosangany aty Afrika i Madagasikara hoy Rajoelina 2 taona aty aoriana nandraisan'ny fahefana mbola sesilana hatrany ny fampanantenana izay midika mazava fa tsy mahomby ny fitantanana sy ny fampanantenana any ka atao izay amelina ny saim-bahoaka raha ny mpitondra sy ny filoha Rajoelina no miresaka dia efa mamirapiratra i Madagasikara amin'izao fotoana izao ary miadam-pinaritra ny vahoaka malagasy tena izany tokoa ve no zavatra iainan'ny vahoaka amin'izao tsara aloha ny manamarika fa raha ny zava-miseho eto Madagasikara sy iainan'ny vahoaka malagasy no jerena dia efa saika mirehitra mena avokoa ny fambara amin'ireo sehatra rehetra eto amin'ny tany sy ny firenena eo ny krizy nateraky ny Covid-19 fa mbola nampin'Andriamatoa Andry Rajoelina tsy fahaiza-mitantana izany fa horia ny vahoaka malagasy izay raha ny vava sy ny teny izay navoaka tany aloha anefa dia izy no tena mahay mitantana firenena indrindra fa tsy naomby avokoa ireo izay mifandimby rehetra hoy mantsy izy nandritra ny fampelezan-kevitra ny 2 ny volana Desambra 2024 tao amin'ny fahitalavim-panjakana sy ny radio-panjakana ny filoham-pirenena rehetrarehetra ny fandimby dia tsy nisy niomana tsy nisy nanomana na tsy nisy nanana viana fa indrindra tsy nisy nasana novely rano tamin'ny vahoaka malagasy ny zavatra ho atao dia ny anatratra zay fahatarana ny fandrosoan'i Madagasikara zay ao anatin'ny 5 taona amin'ny lafiny rehetrarehetra raha fahaizana mandahateny aloha dia ainy tokoa any ka nanantena ny vahoaka fa ilamina indray ny fiainany eny fa na dia efa hita aza ny fahavoazana nahazo ny firenena nandritra ny tetezamita sy ny fanonganam-panjakana izay nataony ny vahoaka krizy fa ny aferany ao andapa kosa mandeha ho azy tsy misy arakaraka ny hita dia miverina amin'ny fitantanana tetezamita ny firenena izay tia ny mpitondra no atao ary ny tena mampalahelo dia lasa firenena baranaingy amin'ny fampiaran-dalàna i Madagasikara raha ny kolokolo nataon'ireo mpitondra ireo moa raha vahoaka madinika ve io nanao izany tsy efa tany amponja ny fanovaovana lalàna ataon'ny mpitondra isaky ny mihetsika reny dia midika mazava ho tsy fahamatora-pitondrana hoy hatrany mantsy izy hoe ny tsy fanajana ny lalam-panorenana no matetika mahatonga ny etsy-bahoaka rehefa tsy tena loatra le mpitondra rehefa tsy mijery afa-tsy ny tombontsoany manokana rehefa mitaky justice sociale na mitaky ny rariny sy hitsiny mba hahafany miaro ny vahoaka malagasy dia amin'ny alalan'ny basy amin'ny alalan'ny fanagadrana zany ny zavatra misy teto dia mipetraka ny fanontaniana hoe inony izany Andriamatoa filoha no nataon'ireo mpitandro filaminana izay ny minisitra 3 mihitsy no nidina teny Ankanja tamin'ny tatitra izay saioka atao ny solombavam-bahoaka tena mikanja ny 12 Mey ireny moa ve tsy fiarovantseza no ny tombontsoa manokana sy ny fitiavantenanareo mpitondro ireny betsaka mantsy ny zava-miafina amin'ny vahoaka malagasy ka tsy tiana ho fantatry ny vahoaka izany inona ihany koa ireny fanakanan-dalana atao an'ny filoha Marc Ravalomanana isaky mivoaka na mihetsika ireny izy inona ihany koa no antony ametrahana mpitandro filaminana tonga hatramin'ny fisavana izay olona miditra eny amin'ny trano fonenany tsy fitiavan-tena politika ataonareo ve ary ihany koa fandikan-dalàna izany manina no fefena sy anaovana raha matahora ny vahoaka raha te hidina an-dalambe nefa natao izany tamin'ny taona 2024 zava-pady ny vely rano io amin'ny fomba malagasy ka tsy tokony ho tonotonona fahatany tahaka ireny iza moa no mahita fa ianareo no manimbazimba ny mamalagasy dia ny vahoaka avy no mizaka ny vokatra izany lampamanana ny asiny aza sainareo no manimbazimba azy amin'ny fomban-drazana sy ny kolotsaina vahiny dia ho gaga ve isika raha miamahantra ny firenena tsy mahagaga raha tsy misy hitapopoka ireo fahanampiana maro nasahirana ihany koa ny fanjakana amin'ny fanomezana karama satria manjaka loatra ny varomaizina
ny famotsim-bola no manjaka amin'izao fitondrany izao any ka tezitra raha vao mahazo fantaniana mafonja avy amin'nisy olo-mavambahoaka hoy an-trano mantsy izy hoe manana député maro anisa moa izahay dia mois de février any afaka manao loi de finance rectificative afaka manao tsara zay mifandraika amin'ny programme anasa sy ny lahara-pamehana zay hoentina amonjena aingana any vahoaka malagasy izany tokoa ve no zava-misy krizy ny firenena efa hatramin'ny taona lasa iny no betsaka ny vahoaka malagasy very asa ny fizahan-tany ny piasa ny orinasa afakaba ny piasa amina orinasa tsotra ny mpitatitra sy ny maro hafa vokany miakatra ny vidim-piainana efa fantatra izao fa krizy ny firenena krizy ny fiainam-bahoaka dia tsy menatra mihitsy ny maro anisana Andriamatoa Andry Rajoelina nandany ny teti-bolam-panjakana fa ampiakarina ny teti-bola ho an'ny fanatanjahantena fa ny fanabeazana sy ny fahasalamana ary ny maro hafa nampidinina izay hita fa misy idirany amin'ny sosialim-bahoaka lahara-pahamehana amin'izy ireo angamba ny fanaovana fanatanjahantena ao anatin'ny anoanana tahaka izao dia tena tsy fahaizana ve sa tsy firaraina vahoaka mihitsy dia hoy ny mpanao politika hoe tamin'ny taolo malagasy taloha raha vao tsy vita ny velirano dia maty zany ianao amin'izao vanim-potoana iainantsika izao misy olona tena niteny an'izany hoe tena velirano reto ny velirano ataoko ny dikany hoe velirano ao anatin'io dia tena hoe zavatra tsy maintsy ho tanterahako fa tena zany ve ny aina vahoaka malagasy izao tena miteny amintsika fotsiny ahako raha ny fahasalamana ny ainatsika teo jerentsika ny coronavirus natsapa tena ve ny vahoaka malagasy fa tena voaro tao anatin'iny aretina iny ary tao anatin'izay tena tsapantsika mihitsy fa samy niaro ny tena sisa ny vahoaka malagasy fa tsisy mpiatsono an'ny fanjakana mahakasika ny resaka fianarana hitantsika mihitsy fa tena miravoravo tanana ny vahoaka malagasy ankehitriny indrindra fa ny zaza malagasy zay nianatra dia tsy manana tsony hoe hita asa rapitso ary farany zay ngezabe indrindra ny resaka tany sura ve ny vahoaka malagasy amin'izao tsika hiteny izao fa io zanakao io dia mbola hanana tany rapitso ny tany iainana zany ao anatiny hoe ny tany eo pelatananao ary alain'ny olona nefa efa manana taratasy ara-dalàna ianao roa taona sy tapantsika izao mbola mampanantena izy zany hoe nanomboka tany efa fampielezakevitra izy nampanantena zao izy mbola mampanantena roviana zany ny tapitra ny fampanantenana fa tena hiditra ao anatin'ny asa sika ary araka ny teneniko manjakarivany hoe ny akotsy maneno ohatr'izay efa tena laniny kary marina mihitsy izay voalazan'izay niona tamin'ny filoha Ivoriana Alassane Ouattara sy ny solotenan'ny banky iraisam-pirenena ireo mpitarika maro aty Afrika ho fananganana ny idea 20 ny tanjona tamin'ity fiaonan'ity moa dia ny fampizaraina traikefa eo amin'ny mpitondra firenena afrikana mikasika ny fampiroboroboana ny toe-karena ny fampanosoana miaraka ary ny fiarenan-dohan'ny Afrika aorian'ny valanaretina Covid-19 mahery ny 700 tapitrisa ny olona zara raha ny sakafo maneran-tany mahatratra 520 hatramin'ny 530 tapitrisa mantsy ny fitombon'ny tsy anasa aty Afrika 70 tapitrisa ny olona tena fadiranovana ny tanjona dia fanarenana ny toe-karena aty Afrika aorian'ny valanaretina amin'ny lalan'ny famoronana nasa sy ny fametrahana fampandrosoana maharitra i Madagasikara dia niady ho tafakatra hatramin'ny farafahakeliny $100,000 ny vola fanampiana anatin'ny IDEA izay no vinavinaina ho $2,700 hoy ny tatitra nataony ny filoha Rajoelina novoiziny pejim-baovao mpanoana fitondrana kosa fa $1 miliara sy $100,000 no azony Madagasikara nambara fa avy telo eny amin'ny fanampiana azo isan-taona ny azontsika ary samba tao anatin'ny tantara no nahazo famatsim-bola be tahaka izany fanabeazana fiahina ara-sosialy toy ny fiavota any atsimo ary ny agrobusiness sy ny fahasalamana sy ny fizahan-tany no nazahoana sy ampiasana ny famatsim-bola raha tsy ahivina kosa ny tantara dia voalohan'ny volana desambra 2024 no nambara tamin'ny fomba ofisialy tany Frantsa taorian'ny dinika ny arana tamin'ny mpamatsy vola ny tohana hatrany amin'ny 9 miliara ho an'ny Madagasikara mety tsy ho azo 100 isan-jato io noho ny antony maro toy ny mety ofisiny ny fitantanana madio sy ny fitoniana ara-politika
saingy avy eny amin'ity lazaina fa sambany tao anatin'ity tantara ity. Dinika manokana teo amin'ny Madagasikara sy ny mpamatsy voly izany. Raha toka iarahana amin'ny firenena maro kosa ny idea satria 470 ny firenena mpikambana ao amin'io ary aty Afrika ny akamarony. Voatonotona ny sorabola fa mbola fepetra maro no takina amin'ny fivoahany izany toy ny fahaiza mitantana, ny fangaharahana, ny fitonina ara-politika. Aiza ilay velorano fa tsindrambola antsony Madagasikara fa ampindrambola. Aiza ihany koa ilay nolazaina fa tsy ankindoha amin'ireo mpamatsy vola mahazatra. Ny hatramin'izay aza nefa tsy hita izay mangarahara. Dia mbola ho antenaina ve ny siny zany amin'izao famatsim-bola izao? Fa ahoana marine? Ahoana marine?